ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmiraba antsika dia afaka malala hatratrety alarobia 10 ny volana martsa ity. Ny mofinaina voalahatra ao antsika nio dia ny jaune toko 9 andiny voalohany ka hatramin'ny 17 jaune toko 9 andiny voalohany ka hatramin'ny 17. Akitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa afaka zany dia niala Jesosy ka lasa nita ny ranomasin'i Galili dia ny ranomasin'i Tiberias zany. Ary nisy vahoaka betsaka nanaraka azy noho ny nahitana famantarana izay efa nataony tamin'ny marary. Ary Jesosy niakatra teo an-tendrombohitra dia nipetraka tao mba amin'ny mpianany fa efa akaiky ny Pasika ilay andro firavoravoan'ny Jiosy. Ary Jesosy nanompo ny masony ka nahita fa nisy vahoaka betsaka nanatona azy. Dia hozy tamin'ny Filipo, aiza no ividianantsika mofo hohanindreo? Izany no nataony mba izahany toetra azy fa izy nahalala ihany izay efa ataony. Filipo namaly azy hoe na dia mofo dinadera 200 aza tsy ampy azy rehetra nanany kely avy. Ny mpiana anankiray dia Andrea rahalan'i Simona Petera nilaza tamin'i Jesosy hoe misy zazalahy aty manana mofo vary ortea 5 sy azan-drano madinika 2 fa ho ampinina mo zany amin'izao olona betsaka izao. Fa hoy Jesosy, azaho mipetraka ny olona, ary nisy ahitra be teo ka dia nipetraka ny lehilahy tokony 5,000 no isany. Dia nandray ny mofo Jesosy ary efa nisaotra dia nizara izany tamin'izay nipetraka ihinana izy ary niazan-dranoko arak'izay ny lainy. Ary rehefa voky ny olona dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany, angoniny sisa tsy lany mba tsy hisy overy. Dia nangoniny ka nafenoarina 2,000 ny sombitsombon'ny mofo vary ortea 5 izay ambiny tsy lany ny hinanana. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Isan'ny fahagagana tsy mba adin'ny mpino fa iny mpino ity tantara ity riavana ny namkisan'i Jesosy, lehilahy mihoatra ny 5,000 tamin'ny alalan'ny mofo 5 sy azan-drano 2. Mitantara an'io avokoa ny filazantsara na jaune na filazantsara sy ny sinoptika Matthieu, Marka sy Luka. Nefatra zany ty tantara ny tantaraina ao amin'ny filazantsara. Ary dia misy fahasamihafany ihany moa ireo amina za tsy pirin-javatra zava ho azy ireo tantara efatra ireo. Fa izay manairantsika rehefa afaka malala dia ny hoe manahoana moa ny toe-tsaina tokony ho ananantsika, ny tian'ny tompo ananantsika rehefa miatrika zavatsarotra isika. Inona no toe-tsaina tian'ny tompo ahitsy amintsika ity rehefa miatrika olanitsika, rehefa miatrika izay heverintsika fizan-toetra, miatrika zava-manahirana. Inona ny toe-tsaina tian'ny tompo hananantsika? Inona koa ny toe-tsaina tsy tian'ny tompo ho eo amintsika? Azo tarafina amin'ny ampahany amin'ity tantara izay fahagagana nasehon'ny Jesosy tamin'ny alalan'ny tantarain'ny Jaune ity riavako zany. Misy zavatsarotra eto, zava-manahirana. Tonga ny mpiana, tonga ny olona nizakazaka nandeha namonjy iaino hitady ahita famantarana ny amin'i Jesosy. Dia nanaraka an'i Jesosy tany amin'ny toerana izay nisy an'i Jesosy izy ireo. Ary rehefa tonga tany dia niain'ny toriteny nahita ny zavatra rehetra. Dia tonga ny fotoana fehefariva ny efa fotoana firavana dia eo le olana. Amin'ny filazantsara kely Matthieu dia Jesosy ny teny manao hoe aza dia avelonareo nono ireo olona ireo mpianatra, aza avelonareo nono izy ireo, fa
tsy hoe tonga ny enitoriteny taty izy tsy hoe avy ny angony izy dia raha vao fotsiny zao rehefa vitsy zao de hoe mpianatra hoe tsy mety zany Jesoa raha vao mpianatra lao izy ody itaty hanina raha tsorina de ny hoe manazava zany mpianatra miresaka amin'ny Jesosy raha amin'ny filazantsara mantio ny hoe fialana andraikitra tsotra fotsiny zao na fanomezana andraikitra n'ireo olona reo hoe Jesoa tsy inona ny idiranao amin'ny zavatra ohatran'izany izy ny tiaka aty tokony eritreritra izy hoe andeha hanaraka anao aty tokony mivatsy fa zavatra atao gote izy zavatra atao ody ambavafo izy tokony niomana izy ahoana moa izy tsy niomana olon-dehibe reo ve de tsy niomana ahoana no eritreretantsika sakafon'olona be dehibe itsika dia nefitra aty amin'ny toerana tsisy hanina ahoana no andraisantsika andraikitry karazakara amin'ny sakafo amin'ireo Jesosy movatsy zany ntoezaitsika kehitriny de ireo raha itsika ny mitoeran'ireo mpianatra reo dia hotsika manao hoe alony io landray andraikitra ny fiainany andray atanana ny fiainany samy manao zay atongavany samy manao zay mahavoky azy satria safidiny te hanaraka ny Jesosy any de tokony niomana izy tsy tokony eritreritra tsy tokony eritreritra azy reo isika ireo mpianatra fa izy tokony eritreritra ny tenany adidiny zany ahoana ny eritreretantsika azy olon-dehibe nge izy fialana andraikitra tsotra fotsiny zao raha eo anatrehan'i Jesosy tsy vahaolan'izay tsy vahaolan'izay fialana andraikitra zay satria ao ambadik'izay toy ny fanomezana andraikitra lay olona ihany tenany zay ny ao ambadik'izay tsy tena fanomezana andraikitra lay olona loatra fa fialana andraikitra ary fahakiviana sy fahakelezana finoana zay ny tao amin'ireo mpianatra reo miravoravo tanana ka inona moa Jesosy ny azo atao zay ny dikany tsisy ninona azo atao ange Jesosy nga misy nininao alao izy mody fotsiny alao izy ody tsisy ninona azo atao amin'ireo tsorina tsy tao amin'ny mpianatra ny risy-posy ny finoana hity miatrika lay zavatsarotra ny ala andraikitra rehefa koa malala rehefa tody zavatsarotra isika de indraindray miala andraikitra tahak'izany indraindray ny metrahantsika fanontaniana tsy ny tokony ataotsika fa nahatonga ny olana indraindray rehefa tody zava-manahiranatsika ny masotsika tsy any amin'ilay tokony any amin'ilay vahaolana fa any amin'ilay olana hoe ka iza ny nahatonga an'izao izy angeny tsy nikarakarany tenany indraindray ny olana de zao rehefa miatrika zava-manahiranatsika amin'ny olana de zao la ny andro mametra-panontaniana ny amin'ny hoe inona ny nahatonga an'io nahoana ny nisy io iza ny tompona andraikitra amin'io indraindray zay ny vahaolana hitatsika mariky ninony zany ry avako mariky ny fahakelezan'ny finoana sy ny fahakelezan'ny fitiavana ka de mitady tompona andraikitra mandrakariva hametrahana zay ataotsika hoe fahakelezan'ny finoana sy tsy fandraisana andraikitra zay tsorina de miravorafitavana sy fahakiviana zay anefa tsy vahaolan'i Jesosy ny mahamaika an'i Jesosy tsy hijery ny atonga ny olana na zay nipoirany tsy hany ny olana Jesosy fa Jesosy hoe ankehitriny nona izy ankehitriny ome hoanina izy de nanontany amin'ny Filipo izy Filipo moa mpitandrosoratra ny vola sa mpitahiry vola anaka tamin'ny Jodasy de hoy Jesosy otrinona ny any ry Filipo efa fantatry Jesosy tsara Filipo de asa mba asoratsara hoe mety eo ny otrotra aloha ve Filipo ny temana hoe or Jesosy na de narirao-njato ara na avoaka taholy ara ny tahiritsika na olanino to le ara zay mbalana atsika to tsy ahavitana inona na inona reo olona ireo tsy voky itsika ia tsy manam-bola fotsiny reo olona ireo tsy inona ny sombitsombiny akory fa tiantoka aza satria isika indray memahatra reo tsy afa-po fa isika fotsiny mia tsy manam-bola de mety zany Jesosy rehavako malala tsy nekeny Jesosy ko etiny vahaolany vola tsy nekeny Jesosy le vahaolany vola tsy ny vola ny vahaolana tiany nahitsy ny toetsain'ny Filipo nahitsy ny Jesosy hoe tsy logika na comptable foana Filipo ny fiainana ka miainga amin'ny vola ny famahana olana rehefa koa malala rehefa tody zavatsarotra isika de veritsika fa ny vola mandrakariva ny vahaolana ny vola fitaovana
fa ny vola tsy mahavany olana rehetra akory. Tsy hoe tsy ilaina izy fa tsy mahavany olana rehetra izy, manana fetra izy. Ary zay fetra zay dia nasehony Jaona toko fahenina eto. Fa tsy zay eo ny fetra nga mahavaolana feno izy Jesosy. Tsy vahaolana zany io Jesosy. Enao no meritreritra foana hoe aizany vola aizany vola satria tsy anananao le vola. Fa rehefa anananao le vola dia hitanao manao hoe tsy vahaolana feno ka le vola. Ary tsy misoroka ny olana rehetra amin'ny fiainana ny vola, fa mety mitondra olana hafa ndray aza. Ravako malala ampianarin'ny tompo zany tsika. Inona zany ny tiany tompo toe-tsaina rehefa aseny mandray andraikitra isika, kanefa tsy vahaolana fa inona zany ny vahaolany tompo eto? Dia tonga Andrea, rahalahy Simona Petera, miteny manao hoe tao anatin'ny toe-tsaina somary manatsoa zavatra, manamaivana mihitsy aza. Eny Jesosy, rehefa tsy vahaolana le vola, atsenananatsy misy tovolahy kely, misy tanora zalaho mba nitondra mofo dimy izy ary nitondra zanandro. Fa inona moa vitan'izany? I Andre indray no manamaivana lay zavatra no man'ilay zazalahy, nefa i Andre raha tsy nitondra dia nanamaivana izy. Inona koa moa nefa zany mofo dimy zazandrano ve? Nefa zay ny sahaza an'ilay zazalahy. Sahaza an'ilay zazalahy. Nisy zaza anankiray zany, nisy tovolahy anankiray nitondra ny sahaza azy, ary iny no nentiny Andre teny amin'i Jesosy. Iny ny afaka malala ny vahaolana tian'Andriamanitra. Misy mpanompon'Andriamanitra manaiky hizara ny sahaza azy amin'ny hafa. Eo no manomboka ny fahagagana. Jesosy nge afaka ny teny na tsy nitondra teo na nisy nitondra. Azony Jesosy atao nge natao hoe misy mofo midina avy any an-danitra asa ohatrany mana sa ohatrany sandwich. Hainy Jesosy nge zany fa nanino Jesosy tsy safidy zay vahaolana zay. Na koa hoe misy trondro merlansa rouget hoan'ireto olona reto tahaka ny papelika tany anefitra. Vitan'i Jesosy nge zany fa nanino Jesosy tsy nanao an'izany, satria manjary toe-tsaina miankina. Zay ny dikany. Tsy tiany Jesosy fa miainga amin'inony Jesosy, miainga amin'ny fizarana amin'ny mpitiavana. Nisy tovolahy anankiray nanana mofo dimy sy azan-drano sahaza azy. Move misy olona manaiky hizara lay sahaza azy, afo lay sahaza azy ho an'ny hafa. Dia misy ny fahagagana ry havako. Tsy mora nge alaiso sara tsainy no mitoeran'ilay zazalahy efa any anefitra. Alaina aminao iny mofo dimy hoe atatiny anjaranao iny. Fa betsaka manao hoe na misy arany aminy tsy miteny izy. Sanatria tena isy anao an'izany mihitsy. Ny hafatra moa misy makako maika fa ny tena ho alay tsy dia afeniny iny. Fa zao nefa ny lay zazalahy nanaiky nanome sahaza azy hoe eto tiany ho zaraina. Afaka malala tiany tompo voalohany indrindra ao an-tsaintsika zany rehefa miatrika zavatsarotra isika dia ny hoe ny fizarana. Lay toe-tsaina tia mizara amin'ilay efa nomena sahaza ho anao io, amin'ilay nomenanao sy ny maninao io no zarainao. Eo manomboka ny fahagagana. Zay ny tiany tompo toe-tsainy mpindra avako malala. Miatrika ny tsy fampina, miatrika ny olona maro isan-karazany. Dia izao zava-dehibe ny fizarana, ny fiarahana mitondra. Fa ny faharoa dia izao, inona koa leo ambadika izay, fampiasana ny talenta. Inona nisy teo? Mofo dimy sy azan-drano inona ampiasain'ny tompo? Niainga tamin'ny zava-misy ny tompo, fa tsy niainga tamin'ny tsy misy akory. Azony atao tsara miainga amin'ny tsy misy, araka ny vazantsika teo, satria Andriamanitra izy, fa niainga tamin'ny zava-misy izy. Mofo dimy sy azan-drano dia zay niainga. Miainga izay toe-tsaina hoe rehefa miatrika zavatsarotra zay, eo akaiky eo ihany ny vahaolana. Tsy hoe mandana makany an-tanàna, mandana vireny olona, fa eo ihany, ao anatin'ny olona io ihany, ao ihany ny vahaolana. Tsy lavitra akory ny vahaolana. Eo akaiky eo ihany. Ao amin'ny mofo dimy izan-drano eo akaiky eo ambany maso. Raha tsika mandeha lavitra rehefa mikaroka vahaolana. Rehefa anatin'ny zavatsarotra fa izao rehefa ko malala, ao ihany ny vahaolana. Raha mijery ny faritrapam-pirenentsika izany,
fa hatrany eto Madagasikara fahasairanana de zao azo inona mihitsy fa eto amin'ny firenena ihany ny vahaolana, eto Madagasikara ihany ny vahaolana io, ary azosika raisina akaiky etsika ihany io vahaolana io. Fa zao ny fiheverantsika mandrakariva mana hoe tsy maintsy any amin'ny lavitra be, any amin'ny kilometatra lavitra be, any ananinaninany any ny vahaolana. Afako malala te miandry vahaolana io tsika, fa tsy hitatsika ilay vahaolana efa omen'ny tompo io ambany maso io. Hotsika manao hoe zava-dehibe amin'ny tompo ny toetsain'ny fizarana, ny fahafoizana, de misy ny fahakakana, fa ny fampiasana ny talenta koa, fampiasana ny talenta sy ny fanomezam-pahasoavana, izay no ety miatrika ny zavatsarotra. Afaka malala amin'izao andro ianantsika zao de io ny firenena mikambana ny mpanampy any Madagasikara de risy lahatra hoe efa tokony ho ahena tsikelikely ny ataontsika hoe ny fizarana zavatra mahibaim-poana, fa tokony iroso amin'ny fampandrosoana kokoa ny firenena ny any ambanivohitra. Ny hoe fampandrosoana de miainga amin'ny fiezahan'ny olona any toerana, fa tsy zarai-potsiny, lay toe-tsaina miankina, lay toe-tsaina zatra tolorana, lay toe-tsaina zatra miandry fotsiny, fa tsy manana fikasana, tsy manana sotrasa, tsy manana finiavana, tsy manana izay de fanalaozany toetrandro. Ary tsisy hafa amin'izany mihitsy nataon'i Jesosy eto. Inona ny any aminao araloha e? Mofo dimy isan-drandro etaty ara hoy ny tompo, fa zay no ampiasaitsika. Inona ny any aminao? Inona ny azonao atolotra fanomezam-pahasoavanao, ny talentanao? Zay no ampiasain'ny tompo ry havako, satria zay avy amin'Andriamanitra. De hoy ny filazan'ny Jaona azy hoe tena sain'ny tompo mipetraka ny olona lamina tsara. Inona ny fahatelo? De zao ny fandaminana, nasaina mipetraka ny olona, hoentiny eo amin'i Jesosy ny talenta, hoentiny eo amin'i Jesosy ny toe-po sy toe-pana mizara, miatrika kosa avy hatrany zay mety ho tandrify nandamina mpianatra. Hoy Jesosy asaivo mipetraka ny olona. Any filazantsara synoptika de hoe asaivo manao atokotokony izy, mitambatambatra izy. Fandaminana ry havako malala, fahaizana mandamina, fandrindrana ny asa. Ary inona ny farany? Nisy ambiny, nisy ambiny. Ary inona ny dikany angony ny sompitsompony? Fahaiza mitantana. Ry havako malala, manomboka any amin'ny mofo dimy isan-drandro miafara any amin'ny ambiny, any amin'ny antsoina hoe ambiny robiny folo sy bika. Inona ny lalana navy any amin'ny mofo dimy nakaty amin'ny hoe robiny folo sy bika ambiny miaraka tamin'ny olona voky? Inona ny fanalahidy? Finoana, finoana nanjary fitiavana mizara, finoana nanjary herina ampiasan'ny fanomezam-pahasoavana, finoana nanjary fahaiza mandamina sy fandrindrana ny asa, finoana nanjary fankatoavana. Avako malalo, inona ampianarana filazantsara antsika eto? Azavarina mijery ny olana aza. Jesosy mpanjinina, ny fahafoizana mpanjinina, fahaiza mandamina mpanjinina, fahaiza mitantana iainana. Rehefa tojolana ianao eo akaiky eo ihany ny vahaolana. Tsarovy fa tsy misy zavatra tsy hain'Andriamanitra tao, ary ny vahaolana teo akaiky eo ihany, tsy lavitra eo akaiky eo ihany ny vahaolana. Fa meteza hitondrana eo amin'i Jesosy, meteza hipanjina an' Jesosy, tsy miovange Jesosy fa move mandray andraikitra tsika, move kivo sy miraviravy tanantsika, move metehitra amin'ny vola sy ny materiel isan-karazany zay mety ho hititsika. Afako malalo, atsoy Jesosy, mampiasao ny talenta, ampiasao ny fahafoizana, mifakatiava, miraisa saina, miaramy fampitondra ny mavesatra, mahaiza mandamina, ampiasao ny finoana, ary meteza koa ho ampiasain'ny finoana ho aminao any fiadanan'i Jesosy. Ivavaksika tompo misaotra anao zahay fa anaty zao fotoana itomanao anay banjina ny azo fijalianao sy ny fandresenao ny fahafatesana izao,
dia mahatsiaro zay fa marifo tokoa. Marifo manoloana ny ady sarotra indraindray. Marifo indraindray manoloana ny olana sy ny vonan'olana misavovona manoloana anay, anteraky ny oram-piaramonina, ateraky ny olana ara-toekarena, ateraky ny olana ara-panahy isa tokony isan-karazany. Misaotra Tompo fa manazavanay ny soratra masina novakianay, fa kay tsy ny olana kory ny tompony teny farany, fa ianao Andriamanitra. Tao amin'izay Tompo anana fo mahay mizara, miombona. Tao amin'izay anana fo mahatoky sy mitondry zany eo am-pelantananao. Tao amin'izay ahatakatra ny sitraponao, fa tsy ny fialana ndraikitra, tsy ny fieverana fa ny herin'ny tenanay, na ny herin'ny zavatra hita maso toy ny volana, ny fitaovana, ny mamaly olana, fa ny finoana ao aminao Andriamanitra, sy ny fitiavana, ny fifankatiavana, ny fiarahamentana, ny fifampizarana, ny fiombonana. Ataovy toe-panahana izany Tompo, miatrika ny zava-manahirana isan-karazany. Jesosy, tsy misy olana averana ao andalo aminay ka tsy hakandray lesona, tsy misy olana averana ao andalo aminay ka tsy ho fampianarana, na ho fantsiana, na ho vahana mihitsy koa aza noho ny famindramponao. Dia meteza Tompo hitantana ny mandrakariva, olon'ny fifaliana zahay, tsy ny olana no tompon'ny fiainanay, fa ny fifaliana miaraka aminao Andriamanitra, fa mandalo ihany reny, fa ny fiainana manao miaraka aminao Andriamanitra ny maharitra. Dia ampitoero ty anatinay Jesosy ny fitiavana sy ny fahatokinanao amin'ny fiainana isan'andro. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen.